Saika isan'ny tokantrano no efa nametaka ny sainam-pirenena raha atao amin'ny fokotany manga ny amin'ny fitsenana ny fetim-pirenena izao. Misy ny fanentanana ataon'ny tompona andraikitra atao amin'ny fokotany. Teo ihany koa ny fanentanana tamin'ny alalan'ny fanasana naparitaka tamin'ny vahoaka tsirairay ataon'ivany fokotany. Tsy miandry ny fanerena sy ny famporosiana trana nefa ny ponina ato amin'ny fokotany manga fa adidy masina ho an'ny firenena ny fametana ny sainam-pirenena mba ho mariky ny fiandrianam-pirenena. Fokotany aloha dia efa milaza hoe tsy maintsy manapetaka saina aloha dia tsy nametaka foana za 26 juin fa tonga dia tsy maintsy manapetaka fa tsy maintsy hoe voninahitrantsika malagasy. Ny ato manga aloha ny presque efa manangana jiaby satria ny antony misy fanentanana le izy dia mesaka zay mankatoa le izy. Ny antony zany mba hoe hanomeza voninahitra ny firenena amin'ny hoe fahaleovan-tenantsika zany fahatsiarovana ny fahaleovan-tena dia tsy maintsy hatsangana moko misy ny varim-bariana dia efa nanao fanentanana ny président fokotany hoe mba manangana jiaby dia manintana antsika rehetrarehetra Madagasikara zany satria io fahaleovan-tenantsika Madagasikara fa tsy hoe ny manga rery na ny entrana rery mba nangana ny sainam-pirenenantsika voninahitra ho amin'ny Madagasikara. Manandraikitra feno ny tompona andraikitra atao amin'ny fokotany ny amin'ny fanentanana ny ponina atao amin'ny fokotany manga izay fokotany adidiana. Tena narisika be mihitsy ilay olona fananganan-tsaina. Ireny zao ireny hitantsika ireny izy tamin'ny fanentanana. Ary ty ary misy taratasy kely. Misy taratasy kely izay zarazaraina tamin'ny vahoaka mba fanentanana ihany koa amin'ny fananganan-tsaina. Manamaha foana ho an'izay mbola tsy napakatra nanao sainany nametaka sainany mba hametaka sainany. Azo lazaina fa marisika ny ponina atao amin'ny fokotany manga raha ny zavatra hita noho ny akamaroan'ny trano tsirairay no efa ahitana sainam-pirenena avokoa. Raha tsy ahivina dia efa tamin'ny fahadimin'ny volana Jona lasa teo nefa tokony hametraka ny sainam-pirenena ny tokantrano tsirairay.